fanambarana. Manoloana zao toetra raha misavitaka eto amin'ny firenena zao dia manao zao fanambarana zao izahay atao amin'ny Confédération syndicale Saint-Pama, syndicat mpampianatra Ambatabe eto Madagasikara, miaraka amin'ireo namana ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny fanabeazana. Zo fototra arovan'ny lalam-panorenana ny fahafahana manao hevitra ary ny fisitrahana ny fiarovana ny aina sy ny fananana avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Noho izany dia voalohany manameloka tanteraka izay ny famonoana ny mpianatra malagasy fa rariny tanteraka ny fitakiana izay ataony satria mianatra amin'ny mpiara-belona rehetra ihany koa izany, raha tsy tenitsika afa-tsy ny jiro sy ny rano fotsiny. Faharoa, mitaky ny fahampiarana ny lalàna velona amin'ny fahafahana manao hevitra. Fahatelo, mampahatsiahy ny tompona andraikitra amin'ny tsy maintsy andraisan'ny andraikiny, amin'ny adidy sy ny andraikiny dia ny fiarovana ny mpianatra izany, isan'ny vahoaka ireo sy ny fananany. Miompo tanteraka sy maka hery ny fianakavian'ireo izay namony ainy amin'ireo izay naratra sy ny arambony, ny rava-fananana sy ny fahavoazana maro isan-karazany. Farany dia mampatsiahy izahay fa ny fampianarana, fanabeazana ary fanofanana no antoky ny fampandrosoana, ary ny tanora malagasy izay biazina ao anatin'izany rafitra izany no avy ny firenena. Koa hoy izahay hoe aherezo ny tanora fa ny ampitsonareo no tanidomondoza raha izao toe-javatra izao no mitohy. Masina ny tanindrazana rehefa masina ny fanabeazana. Androany 7 ny volana septambra 2024 amin'ny anaran'ny Saint-Pama sy ny fianakaviam-ben'ny fanabeazana. Sorato.